mandray ny andiany fahadimy amin'ny fivoriana fandiniana nitetika anatanterahina ny fanazaratena Cutlass Express 2019 i Madagasikara amin'ity volana aogositra ity. Ny ministry ny fiarovam-pirenena no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny tetsy amin'ny Ibis Akorondrano. Isika eto Madagasikara no mampiatrano ny andiany fahadimy amin'ny fivoriana fandiniana nitetika anatanterahana ny fanazaratena Cutlass Express 2020 fanazaratena karakarain'ny firenena Amerikanina izay andraisan'ny firenena eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy izay manodidina azy anjara. Tanjon'izao etsika izao ny nisorohana ireo ambana amin'ny faritry dranomasina tafiditra ao anatin'izany ireo jiolahatsambo, ny fandranana olona ntsokosoko, ny fandranana ireo andramena sy ireo zava-mahadomelona tsy ara-dalàna. Ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Raslofinirina Beny Xavier no nanokatra ny fivoriana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo teny amin'ny Ibis Ankorondrano. Fivoriana izay tsy farana raha tsy amin'ny 17 aogositra ho avy izao. Tsara ny manamara fa ny taona 2020 no nanomboka nandray anjara tamin'ity fanazaratena nitafika an-dranomasina ity na ny Exercise Cutlass Express i Madagasikara fa 5 tamin'ny maha-panaramaso fotsiny ihany fa nanomboka ny taona 2020 kosa izy dia efa lasa mpandray anjara tanteraka.